Nisy fanajana na velona eto amin'ny firenena nandritra ny famoahana ilay didim-panjakana nolanian'ny governemanta ny enina jona lasa teo hoy antoko Ziva na Zanaky'i Gasikara Vonona Ampandroso. Mitatitra ny vaovao Ravakarandriamanalina tsy mamy ra Samuely. Nolanian'ny ivelan'ny fotoana ara-dalàna ny didim-panjakana momba ny fanemorana ny datim-pifidianana izay sokajiana ho décret ordonnance raha ny faneho-kevitra nataony antoko Ziva androany tamin'ny alalan'ny filohan'ny Andriamatoa Vonsoa Arafaralahy Malala. Raha 10 andro teorinan'ny nandraisan'ny sezisiavana ny CES sy ny gouvernement vao atao ny arrêté mampihemitra ny fifidianana dia extra time zany hors délai zany décret iny, ary ny décret hors délai dia manambara voalohany indrindra ny fitavozavozany ilay governemanta na ilay ministère fa tsy misy eto ambonin'ny tany mameko décret hors délai zany. Raha ireny amin'ny ireny dia iza ny tokony hamoaka azy ny governemanta, inona ny tokony eo anatiny ny amin'ny sy ny zavatra rehetra hanemorana ny fifidianana, ary fotoana tahaka n'inona ny hamoahany azy dia tokony ho 48 heures aorianan'ny sezisiavana azy. Rarany raha tsy nanosiny ilay didim-panjakana ny Prime Ministre satria dia azo adika ho fahotana mahafato azy ny fanasonavana raha araka ny lalana hoy ny antoko Ziva. Noho ireo antony ireo dia tsy manan-kery ilay didim-panjakana nolanian'ny filakevitry ny governemanta ary mbola manan-kery eto amin'ny firenena ireo fanapahan-kevitra roa farany noraisin'ny CES dia ny fihazonana firy-tsako fidiana izy telo mianaka sy ny fanamariana amin'ny fisiany toe-javatra tsy azo anoharana eto amin'ny firenena. Azony olon-drehetra na fikambanana na antoko atao ny mametraka fitorinany amin'ny fitsarana misana ny aty amin'ny fanjakana manoloany ity fandikan-dalana ity raha ny fanamarihana filohan'ny antoko Ziva trano.